Ny FIDA dia fantatra tamin'ny fanohanana ireo tetikasa eo amin'ny sehatry ny fambolena. Efa antaonany maro izay no nanohanan'ny FIDA ireo tontolon'ny fambolena ho an'ny teto Madagasikara. Araka izany ary dia manana vokatra tsara izy ireo eo anatrehan'izany taona maro ny asany izany. Tao anatin'ny 30 taona mahery ny asan'ny FIDA nafamatsim-bola iraisam-pirenena amin'ny sahanan'ny fampandrosoana ny fambolena teto Madagasikara. Dia tetikasa misy 700 nahazo famatsim-bola izay mahatratra amin'ny 5,900 tapitrisa dolara amerikanina ny totaliny. Manodidina ny 8,000 isan-jato naraka amin'ny 70 tapitrisa dolara ny fandraisana anjara ny fanjakana malagasy amin'izany, ary 7,000 isan-jato na 5,70 tapitrisa dolara kosa ny an'ireo mpamatsy vola maro samihafa. Natolotry ny FIDA io marany io tetsy amin'ny hôtel Carlton Tsenozy tokoa ny tatitra mikasika izany. Itoy ary atsara sy amafia fiaraha-miasa eo amin'ny FIDA sy Madagasikara. Raha feheziko izany dia hoe vita ny tsikera, vita ny fanadihadiana, asehony sy ampahafantariny amintsika malagasy rehetra, indrindra amin'ireo teknisiana sy tompon'andraikitra amin'ny ministeran'ny fambolena, fiompiana aron-jono, ny zavatra hitany mba ahafahantsika manatsara ny fiaraha-miasa ary indrindra ahafahana miara-mijery no hoe ho an'ny tetikady vaovao na kozao mpimony filazazy izay hiatomboka amin'ny 14,2 ka hatramin'ny 20,2 kozao 2014-2018 dia hiara hijery zany manomboka rapitsa no hoe zay ny vita, zay ny fantatra ka inona no atao mandritran'io efa-taona manaraka io. Ankehitriny dia mbola mahatratra 5 ireo tetikasa fampiroboroboana sehatra ny fambolena vatsian'ny FIDA vola eto Madagasikara, ary isan'ny lehibe indrindra amin'izany ny tetikasa fampiofanana arak'asa sy fanatsarana ny fambolena na Formaprod izay vatsian'ny FIDA vola hatramin'ny 4,20 tapitrisa dolara amerikanina.